isika amin'ity herinandro ity dia ny fahefana. Inona no tianao? Vola sa fahefana? Zavatra mitovy ihany izany vola sy fahefana izany satria izao manko raha ohatra ianao manam-bola dia manana an'ilay hoe pouvoir monétaire na fahefana vola, afaka mividy izay tianao ianao. Amin'ny tany ohatra ny hoe mbola mahatratra Madagasikara amin'ny vahavany lalàna, afaka mividy ianao hatrany fitsarana raha ohatra izany misy raha ohatra hoe any amin'ny maizimaizina dia izay ilay atao hoe kolikoly, dia izay no atao hoe pouvoir monétaire. Raha manana fahefana koa ianao dia azonao ampiasana ilay izy itadiavam-bola. Pouvoir ohatra ny hoe pouvoir fahefana eo amin'ny fitondrana izany dia atao hoe ilay fahefana lasa ohatra ny itadiavam-bola. Nefa manana ny karamany izy ny olona manana fahefana aloha hoe manam-pahefana izany dia manam-bola be, karama be zany. Dia misy manita-kevitra ny sasany ohatra ny hoe mandray kolikoly ohatran'izany ho an'izay tsy mafehetena dia lasa fitadiavam-bola ilay izy dia mameno paosy rehefa mahazo fahefana. Ka raha hoe fahefana sa vola, ny olona manana vola ataoko dia manana fahefana, ary ny olona manana fahefana dia manana vola. Fa izay tafiditra amin'ireo voalohany aminao dia izay no fahefana voalohany azonao na vola na ilay fahefana pouvoir eo amin'ny fitondrana. Vola aloha tiako satria vola raha ohatrany hoe vita vola daholo izany ny fahefana rehefa aminao vola dia aloha izany manam-bola aloha izany fa fahefana izany vao vidim-bola rehefa tonga fahefana ianao. Raha ny amiko manokana aloha dia aleoko vola satria vola ny olona tsy ny fiainana amin'izao, satria raha tsisy vola tsy mahavita ny zavatra tokony ataonao rehetra ianao. Aleoko aloha fahefana satria misy pouvoir ohatran'izay, afaka manao izay mbo tely hoe voafantatra sy mba ohatr'izay e. Raha hoe ny amiko manokana izany amin'izay aloha izany dia marina fa hoe samy tsara daholo na vola na fahefana, kanefa indreo raha ny tena marina tsy azo irery havana. Dia raha ny tena marina izany manalasala izany raha amiko manokana vola sy ny fahefana, satria samy raha ratsy fitondrana andreo izany dia samy atao hoe ratsy daholo ireo. Manova toetran'olona ve ny fahazahoana fahefana? Eny sa tsia? Amiko manokana atao hoe misy angamba mpitondra teo amin'ny firenena nihiditra teo izy ohatrotra tsy manona anatina fa fantatritsika rehetra angamba izy zay vao maty voangana izy dia miala teo izy tsy dia hita hoe sokahadina be loatra hoe tena nanakarena be. Atao hoe tsy manova toetran'olona ihany izy raha izay jeren'izay raha iny président anankiray iny fa efa mpitondra filoha aloha izany tenenina. Fa ny sasany atao hoe misy ihany angamba reo hoe tsy nafehetena dia nameny paosy ohatran'izany hatraty amin'ny commune no ilazay koa fa tsy any amin'ny présidence ihany. Tsy any ny tenena fa hatraty amin'ny commune aty manodina vola kely rehefa tonga eo ohatran'izay hoe tsy mafehetena kely tsy manana fahefana dia mampiova toetran'olona ilay izy raha izay zavatra izay. Fa raha ohatra hoe olona tena matahotra an'Andriamanitra tsy miova amin'izany mihitsy dia mena fahefana izy. Manova toetran'olona ny fananany fahefana satria lasa manam-bola izy izany dia lasa miavina izy. Misy koa amplisin'izay rehefa tonga eo dia tsy maintsy mameno paosiny izy izany, izay vao malalanao aty ambany izy izany. Manova toetran'olona ny fahazoana fahefana satria ny antony lasa mihebohebo izy, lasa mirery, lasa miova izany, lasa tsy mitakosina amin'ilay ambany tsony izy izany fa lasa mipetraka ho lehibe foana hoe izany mandidy sy manapaka. Tena manova be dia be mihitsy aloha raha izay e. Raha nyfandinihako azy manokana aloha dia manova toetran'olona ilay izy satria manana pouvoir e. Tena mazava ho azy izany manokana an'izay kosa aloha satria hatramin'izay ny hita fa izay fiovan'ny toe-tsain'ny tontolo izay no tena lesoka be ao anatin'ilay fahefana, satria ny ankamaroan'izy ireo izany izay milaza fa mahazo fahefana dia atao hoe anasy ny tany sy ny rano tareo anelanelan'izay koa ny fampijaliana vahoaka amin'ny alalan'ny fitantanana.
Mbola mety amin'ny Madagasikara ve ny fanomezana fahefan'olon-tokana anjakazaka amin'ny vahoaka? Azavao ny hevitrao. Raha ohatra hoe fanjakana mihaina olom-betsy ohatra tsy dia mety amintsika loatra intsony. Tsy maintsy misy zany ilay hoe fanjakana mihaina olona maromaro, tsy maintsy misy mpitondra aloha zany e. Tsy voatery olom-betsy ireo mpitondra ireo, ohatra hoe tena mihaina fahefana eny amin'ny fokontany dia ny fotony dia izay tena atao hoe fahefana amin'ny vahoaka izay. Tsy azo mihaina amin'ny vahoaka rehetrarehetra aloha hoe irana manana fahefana dia anjaka daholo ny vahoaka rehetrarehetra hoe za dia akatan'olona dia samy mifangalatra tany eny. Fa tsy maintsy misy mpitondra, fa ilay hoe mpitondra no hoe ny fotony manomboka hatreny amin'ny fokontany dia ny eny amin'ny fokontany no mifiany eny ambony. Hoe raha tsy décision any avy eny amin'ny fokontany tsy mivoaka ny eo amin'ny commune, raha tsy décision amin'ny commune tsy mivoaka ny région, raha tsy décision ny région tsy mivoaka ny faritany, ary ny faritany no manome ny firenena. Dia izay ilay fahefana eny amin'ny vahoaka tena miparitaka izy amin'izay, ary izay tena hitako hoe mety izay ny fotony izay fahefana paritaka ny fotony. Azo atao hoe fédéralisme sa décentralisation sa inona, fa izay no tena hitako mety. Fa raha mbola avangory eo am-pelatanan'olo tokana lasitsika ohatran'ny hoe hifanongana eto, hoe io mahazo fahefana rereo dia hifanongana fotsiny eto dia tsy sampihazo amin'ilay fahefana ngeza be mivangongo be eo am-pelatanan'olo tokana, fa alao ilay izy apery paritaka dia ny amin'ny fokontany mihitsy ny tena anaovana azy. Tsy mety aloha fa aleo ny hevitry ny besin'ny maro no arahana raha ny fanjakazakaan'ilay olo-tokana zany tsy mety, satria izy tonga eo dia manao didadina na manao didi-pelebe izy zany dia tsy mety. Aleo ary tonga dia hoe fahefan'ny vahoaka mihitsy zany izay hevitry ny vahoaka ny arahana. Raha eto Madagasikara aloha dia tsy mety raha mihena olo-tokana ny fahefana, satria ny antony tsy mampetana eto Madagasikara tsinona dia afaka manao izay tiany atao raha olo-tokana ilay izy, fa raha olona maromaro manko no mitambatra manapaka an'ilay fahefana dia mba afaka kokoa izay satria avaty amin'ny vahoaka no miainga ny fahefana fa tsy tonga dia ny olo-tokana. Ohatra tsy mety aloha raha amin'ny mpizaha mirerana ny hevitra e, satria olo-tokana zany tonga amin'ny loatra olo-tokana ve dia mbo vahoaka e, ny azo tokana tsy mba hala ohatr'izay. Mazava mihitsy raha amin'izao vanim-potoana sy andro iainan'ny vahoaka malagasy olo zany dia tsy tokony hety amin'ny vahoaka intsony zany rehetrarehetra zany, satria izay nefa raha fijery azy ao anatin'izay ny hoe tsy fitatahana tsy dia tsara, kanefa izay rehefa fampitoanan'ilay fahefana izay mihitsy no tsy mety. Dika zany tsy mety amin'ny olo-tokana ny fahefana eto Madagasikara.